firaisamonim-pirenena safidy tsy tokony apetraka miseny irery ny fifidianana. Antoko politika humaniste écologiste mila fifidianana madio ny firenena. Délestage mandritra ny fatrandro tsy afa manoritra fa miandry izay igadonany ireo mpandraramo velona amin'ny herinaratra ny jirama. Tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao hatramy manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS miarabanao. Tonga soa indray ato anatin'ny sampana fampahalalam-baovao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao nanamafy ny fahitany ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fomba fanantanteraina ny fanavozana ny lisam-pifidianana ry zareo avy amin'ny firaisamonim-pirenena safidy akoatra ny tsy fampian'ny fitaovana enti-miasa dia maro ireo fokontany no mbola tsy natomboka akory ny fanisana ireo tonga taona afaka ifidy ao amin'izy ireo manomjarary sy tahirinena no mitondra izay vaovao izay. Ny fokontany imady ohatra dia isan'ireo fokontany mbola tsy nanomboka ny fanisana ireo mpifidy ao aminy araka ny zavatra hitan'ny safidy fikambanana mpanaramaso ny fifidianana. Tamin'ny voalohan'ny volana Oktobra nefa no voalaza fa nanomboan'ny fanavozana ifotony ny lisam-pifidianana manerana any Madagasikara. Rehefa manontany an'ireo namana mpiara-miasa eny fotony izahay dia voalohany aloha zany tsy voahaja ilay hoe fanomboana ny voalohan'ny Oktobra. Iny zany anankiray hoe tsy voahaja iny. Mbola maro no mbola tsy manomboka ny inona misy ny fanisana mpifidy zany amin'izao tsika miteny zao. Na eto Antananarivo renivohitra raha misy miteny mbola tsy nahita ny fandalovan'ny mpanisa mpifidy dia hatramin'ny faraka amin'ny 30 volana Desambra zany no fotoana omenantsika hanatanterahana izay. Dia izay zany no anaovanay fanentanana. Na mahatsapa ary ianao hoe ohatran'ny tsisy kandidaty ianao sy ny karazana azo atao sakana zany fa maninona misy hoe raiso aloha isitrao ilay zonao misoratra anatin'ny lisam-pifidianana. Rehefa tonga ny fifidianana resaka hafa indray fa izay no anentananay zany ny olom-pirenena amin'izay. Ho an'ny safidy dia tsy tokony ho ankinina amin'ny seny irery intsony ny fanatanterana ny asa ho an'ny fifidianana. Aza ankinina amin'ny seny intsony ny fanisana mpifidy fa meo rafitra anankiray hafa raisinay ohatra ny instat izay efa asan'ny instat raha teo izay. Amin'izay miala ny aya tamin'izay nanome an'izay sosikevitra izay mbola tsy nafantatra hoe izy no solitenan'ny CNI eo amin'izao fa mbola taoriana amin'ny fifidianana hoe aza atao juge et partie ny CNI zany hoe izy no mandrafitra ny lisitra dia izy zany no manao hoe mety io lisitra io. Fa ny rahantsika miaina amin'izao moa zany dia tsy nisy fanatsarana ilay lalam-pifidianana. Dia ny décret nivoaka mahakasika an'ilay fanisana mpifidy dia mbola nivoaka tamin'ilay lalam-pifidianana ilay 2018-008 zany hoe mbola ny CNI ihany no miandraikitra voalohany ny fanasana vahoaka. Etsy andanin'izany dia mampametra-panontaniana ny safidy ihany koa ilay hoe tablety 10,000 ho ana mpanisa 10,000 kanefa fokontany 7,000 sy ray alina manerana anosy no sahaniny. Mandidina izay vaovaony fifidianana izay hatrany antoko politika ampolony fiarahamonim-pirenena miisa 400 no namaly ny antson'ny antoko humaniste écologiste nakanevitra momba ny fiatrehana ny fifidianana ho amin'ny taona 2020 fifidianana madio mangarahara ary andraisan'ny olom-pirenena rehetra anjara no tanjona ao anatin'izany zero menjanary sy tahirinena trany no manao ny angom-baovao makasika izay. Mila olo-mofidy tena mahafantatra ny fototra lany tamin'ny alalan'ny foto-kevitra sy ny tetim-pampandrosona rosina fa tsy tamin'ny alalan'ny fampisehoana sy fizaranan-javatra sy vola sy tety sy teroa i Madagasikara hoy ny antoko humaniste écologiste. Izay indrindra no antony natanteran'izy ireo fa kankevitra tamina antoko politika sy firaisamonim-pirenena androany. Mba ho tena foto-kevitra amin'izay no isafidianana ametrahana olona eo amin'ny fitantanana firenena fa tsy amin'ny alalan'ny na spectacle na fifidianana olona sy ny fanomezana fa tena foto-kevitra no hoe ametrahana ny olom-bofidy zany. Dia izay indrindra no itsonjovana sady erahana satria araka ny teko teo fa tsisy ataoko hoe antoko afehan'ny Madagasikara zany raha tena hitondra fampandrosoana. Dia izay zany no antony nijerena an'ireo antoko miray foto-kevitra miray tovolalan-tsaina mba erahana hanomanana ny 2023 satria izay dia mahatsapa ary izay foana moa no hevitra entinay hoe fifidianana ihany
no ivoahana amin'ny ataoko hoe fifidiana ihany ny fivoahana eto amin'ny firenena itadiavana vahaolana ninina zavatra miseho sy eritreritra mandeha rehetra. Ilaina ny fampidiniana melohany anatanterahana ny fifidianana ary kisarisariny izany no natao androany. Ary zay ny tombony amin'ny ataoko hoe parti de gauche na hoe ny tankavia mijery an'le ny foto mihitsy arina ny vina fampandrosoana ny ekonomia politika dia zay le hoe miainga ny fotony amin'ny sosialy amin'ny fiarahamonina izay zany dia zay mihitsy zany io satria ny olom-pirenena malagasy ny vahoaka dia manao tsinitsinina ny ataoko hoe fifidianana nefa izy ny tena antoka sy andry hitondra n'izany fiovahana zany eto Madagasikara hitondra ny fampandrosoana dia le olom-pirenena sy le vahoaka mihitsy zany no miravoravo tanana manao tsinitsinina n'le fifidianana tsy mivaky loha dia izay mihitsy le izy hoe miara-misalaha hitondra le foto-kevitra anabe ary atonga n'le vahoaka ho saro-piaro ho liana amina politika zany. Mitaky fifidianana madio sy mangarahara ny vahoaka ho iatrany ny fanazavana. Antoko politika misy 12 sy firaisamonim-pirenena 14 no tonga niatrika ity fankankevitra ho fiomanana hiatrehana ny fifidianana amin'ny taona 2024 ity. Fa tapa-bolana latsaka kely izao no nanomboana ny fanavaozana ifotony ny lisitry ny mpifidy sy hatreto aloha raha ny angom-baovao dia betsaka ireo tsitomombana eny hafana dia eto Antananarivo renivohitra aza nijery ny zava-misy tao amin'ny commune talata matomo androany sy Zeremany Manjanary sy Tahirina. Karne fanisana mpifidy miisa 5 izany hoe mpifidy manodidina ny 520 no feno ireto mpanisa mpifidy ireto tamin'ity herinandro ity tety anevo ny fokotany ny talata maty. Hatreto aloha dia ilay karne ihany no fitaovana entina miasa. Mbola tsy hoe amin'ny semaine ambony iny no avy ny ana satria dia manjary vao miandry an'iny taraiky be dia hoe aloha tonga dia atao le izy ohatran'ny ataonay zany tonga dia amin'le karne fanisana. Ny alatsinainy zay vao nanomboka fa ny anina zay mbola nanao formation tany amin'ny commune zany hoe ohatr'izao ny atao na fampahafantarana anay hoe zao no atao rehefa manao le anina ny alakamisy nanao formation tany amin'ny commune niteraka tamin'ny CENI. Mpamboly ny akamaroan'ny mponina ao anatin'ny commune talata maty mila fanentanana manokana ireo mponina ireo hoy ny fanazavana. Nisy ihany ny olona somary miteny hoe tsy dia mahatratra olona amin'ny fokotany dia hojerenay akaiky ngambany izay fandaminana eny anivon'ny fokotany izay hoe inona ny antony mahatonga an'izay fa tokony hisokatra foana zany mba hisitraka an'le tafiditra ny anatin'ny fanisana daholo ny vahoaka tsirairay. Raha ny mponina eto talata maty aloha dia hitako hoe somary tsy dia mbola taitra loatra amin'le fanoratana an'le anarana amin'ny lista électorale vaovao leo navatsika recente fa refonte azafady fa mila angamba mbola mila fanetanana kely sy fanamasifisana kely ny fampahafantarana azy mba hahafantarany olona tsirairay an'izay tokony ataony amin'izay fomba fanisana izay. Manenjika fetrisany ankabeazana ireo mpanisa mpifidy ao anatin'ny distrikta Navaratrano hoy kosa ny député Jerry Randriambolaina. Ny zavatra hita zany raha ny ety amin'ny faritra Navaratrano amin'ny distrikta Navaratrano dia misy atao hoe ireo olona zay anao an'izay lisam-pifidianana izay zany no olona zay omen'ny sefokotany. Dia le sefokotany ireo manendry an'ireo olona ireo dia atao hoe olona manodidina sy manakaiky azy azo mipakiona daholo zany no manao an'izay asa amin'ny fanaovana ny lisam-pifidianana izay. Eo ihany koa ny atao hoe le tablety izay nampanantenaina dia tsy tonga ny fokotany rehetrarehetra zany tsy tonga ny nivon'ireny agent recenseur rehetrarehetra ireny zany dia ny zavatra isan'ny mampalahelo moa zany dia zareo ireny hoe omena karama. Dia misy tena hoe arakaraka le asa vita zany no andraisan'izy ireny karama dia tena hoe manenjika isa fotsiny le olona na mety na tsy mety na olona ao na olona tsy ao dia tena manenjika isa izy zany mba hidirany vola misimisy kokoa any aminy fa tsy arakaraka hoe rety ny olona tokony ampidirinao na rety ny olona tokony tsy atao ao tsy arakarak'izay zany ny zavatra hita eny fotony eny. Vahaolana aroson'ireo hery politika sy ny firaisamonim-pirenena manoloana izao olana lalovan'ny firenena izao. Tsy hitadiavan-toerana na ifampizarana seza io dinika io fa amahana olana isan'izany fikirakirana ny fifidianana ny fiaraha-midinika andatabatra boribory to malalay finosana amin'izany anefa ireo mpitondra ankehitriny.
Vaovao mifandraikitra amin'izay afana vozana ny lisitry ny mpifidy izay hatrany saingy any Ambatondrazakany kosa kivy amin'ny kitotoho ataony seniany an-toerana ny mponina ka tsy marisika ny soratra anarana ao anatin'ny lisitra Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Tsy tomombana loatra eto raha ny makasika ny fanavozana lisy mifidy hatenivony renivohitry ny faritra loatra mangoro amreo fokotany folo mandrafitra ny commune Ambonivohitra Ambatondrazaka dia mbola ny fokotanina Varadrovavaratra ihany etreto no ahitana olona miasa maka ny anaran'ireo feno taona somary mametraka aya amin'ny fomba fiasan'izy ireo anefa ny mponina eto Ambatondrazaka. Ohatrany analo tokony fanisambahoaka dia aleoko le ohatrany verina ny fotony ohatrany le taloha hoe tena izy zany fa raha izao fikafika ny olona zao dia tsy manjary mitsy le zavatra atao satria lasa ohatrany hoe fazaran-dratsy le izy dia lasa hitovy amin'le teo ihany. Dia ria zany raha ny tiako dia hoe mifidy le olona dia tena safidy le olona satria le olona mifidy zao efa be dia be ny any amin'jareo any ny numero karapanondrany dia ohatra hoe avoazina le lisitra nefa le any amin'jareo efa misy dia zay zany tsy hitako fa mametraka foana hoe tena le safidim-bahoaka ve mipetraka rehefa tonga fidy. Maro amin'ny olona mipetraka ao amin'ny zanabohitry abattoir no mpiasa tena ka manahibeny ihany ny tsy ho tafiditra ao anatin'ity fanavozana ny lisy mpividianana ity. Efa nandalo taty izy hoa fa nefa ariva be izy dia lasa nody dia tsy miverina izy tsy miverina intsony. Dia mitady ny karapanondro zay feno 20 taona dia olona roa ihany fela mifeno 20 taona aby dia meko ny karapanondro dia telo loatra izy dia zay tsisy fanontaniana koatr'izay fa zay ihany. Nandalo teto izy nisy nahita ihany fa zany tsy tetao tanàna tamin'izany fotoana zany tsy nahitako anazy. Mbola hatramin'izao ilaina mihitsy zay satria tokony hifidy daholo ny olona dia hifidy an'izay olona tiany ho avy izao ny propagande dia izara vola ndrery zalahy raisy zalahy le vola fa izay olona tianao foana vidiana. Vahaolana tokony hirosoana ho ny mponina aty aloatra dia mifanatanterahana ny fiaraha-midinika ny rehetra mba hialana amin'ny aya tsy havanana. Ijany eo amin'izay pejy politika izay hatrany isika miombon-kevitra amin'ny firesahana andatabatra na ny dialogue national izay efa naovan'ny velona rehetra antsony avy amin'ny antoko hamalagasy miara-miainga na ny MMM izany. Lafinjavatra maro no mila fifampidiniana alohan'ny tena hirosoana amin'ny fifidianana ho ny fanazavana nentin'ny filohan'ity antoko ity androany Sary Sirindratsary ny Toky Siramala. Nanamafy ny fanambarana izay efa nataony androany ny antoko politika malagasy miara-miainga na ny MMM makasika indrindrany amin'ny tokony hirosoana amin'ny fikoanan-doha nasionaly. Ny firesahana andatabatra boribory ihany no ahafana manatanteraka fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena ho ny fanazavana ka tsy tokony salasala amin'izany ny velona rehetra eto amin'ny firenena. Ny fiaraka ny kabary nataony ray aman-dreny rehetra taony ilaina foana mifanakalo hevitra fa inona le zavatra hiadivana hevitra ho an'ny antoko malagasy miara-miainga efa niteny foana ny hoe tokony hifampidiniana mba hananana fifidianana madio sy mangarahara eto Madagasikara. Raha izay dia tsisy antony tsy tokony hifampiresahana ary tokony hiresahana mihitsy satria io fifidianana foana hatramin'izay no niteraka olona teto amin'ny firenena. Mbola tsy nilaza ny mety ho firotsako fidiny ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 kosa ity filohan'ny antoko MMM ity raha nanontaniany ny mpanao gazety hatamin'ity androany ity. Fa nitondra vahaolana ialana amin'ny resaka fifaniliana andraikitra matetika mitranga eto amin'ny firenena ny avy amin'ny antoko FLN androany nandritra ny fandaharana miara-manonja haviana iraisana no ilaina mba hisian'ny fitovim-pijery ho iatran'ny fanazavana havitra Solonaibe sy Mateo Prince. Nitondra ny heviny makasika ny famaizan'ny ala sy faritra rovana ary tanety maro samihafa ny sisy teto Madagasikara ny solombavambahoaka Tim voavidy tao amin'ny boriboritany faharoa. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra voakasika hoy ny fanazavana. Mila petraka mazava ny fepetra mifandraika amin'ny fihetsika tahaka ireny. Mahitiavy ny biby dia ny rano aloha zany dia efa tsisy ny orana dia efa maina tsy afaka mamokatra. Tena fa zavatra kisango miaro fa famonoana Madagasikara tena mandoro tanindrazana tena mahakivy be mihitsy ary ny alan-javaboary daholo nataony zalahy dia so mahagaga ary misy lizy. Inona mbo réaction inona mbo ataony io ministerany environnement lasa nitondra tena bénévole fa zao ve manao zavatra mazanga tapatela manomboka hatro amin'ny miakatra ty province Antananarivo ty amin'ny Mahatsinjo
tonga ty Antananarivo tompoko de doro tanety de hatraive ianao de tsy naka mesure hatramin'izay raha ohatra ka atao io tena sazena tsara mihitsy le izy fanalaona io tena tonga de tena hoe manao stratégie nandray anjara ry zareo hoe isa foango fokotany tokony sazina président fokotany zay rehetrarehetra misy doro tanety sasina président fokotany raha misy doro tanety ka tsy mamono marina amin'ny afo be iny aloha tsy vita tsony fa au départ vovavelo io tokony tonga de efa miraina na iny atsano io lanaina tonga de vonoana mandray tokony mandray mesure misy zavatra azo raisina zay faran'izay mbo tena minimum fa ny atao amin'ny fanjakana nge atao an'le ministre ny environnement inona mba nataony geste fotsiny cellule de crise CCO ndray le izy zay hoa rehefa manindro olona ho anareo zay mahavoa amin'ny fitondrana ty mba olona capable raha nga olona mba atao sy ny tany rehetrarehetra olona manana no atao mila mametraka vina matipaika sy ekeny rehetra entina mpandrosoana ny Madagasikara isika hoy ny mpandrindra nasionaly ny atoko FLN ka izay rehetra tonga eo amin'ny fitondrana dia mila manatanteraka io vina mpampandrosoana io avokoa na sy ny teny ihany koa ny tokony andiniana databatra boribory ireo lalampandrenona maro samihafa izay afaka manatanteraka ny vina apetraka isoroana amin'ny faneliana andraikitra amin'ny fitantanana. Tena hoe ty firenena mihitsy no tokony manana vina. Tsy vinan'ny filoham-pirenena, tsy vinan'iza, tsy vinan'antoko politika iza no tokony ho apetraka eto amin'ity firenena ity fa ny firenena mihitsy no manana vina. Amin'izay tsika rehefa mifidy rehefa avy eo mifidy mpanatanteraka tsika dia manatanteraka ilay vina mpiaramonina no eritreretiny ilay firenena ho apetraka no ataony. Rehefa tsy mahatanteraka an'ilay vina mpiaramonina apetraka ny firenena ilay mpitondra dia miala amin'ny mampanatanteraka azy. Ny lalàna rehetra avoaka ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona dia tokony ifandraika, ifandanja, ifanaraka amin'ilay vina mpiaramonina izay napetraky ny firenena. Ka itsika nananeritreritra hoe apetraka izay hoe isy vina mpiaramonina iarahany rehetrarehetra, ho safidiny rehetrarehetra ho apetraka anatin'ireo fondation nationale. Avy eo isy ny fifidianana na ny élection constitutionnelle, fifidianana lalam-pandrenana. Zany hoe andao ireo rehetrarehetra zay karazana constitution rehetrarehetra hitanareo apetraka ambony latabatra anankiray. Ary dia tena misafidy ny olona, misafidy izy amin'ireo ny tiany. Fa izao ninona zany constitution apetraka ao dia tokony tsy mifanipaka amin'ilay vina mpiaramonina apetraky ny firenena mialohan'io zany izay raha manapaka zany. 14 oktobra 7:26 14 oktobra 2022 afeno 14 taonandroany ny na Repoblika ny Madagasikara izay tsy asisa tao anatin'ny 7 taona tsy mahagaga raha tsy ny maro ny manavaka ny fety na Repoblika ny Madagasikara sy ny fahatsiarovana ny nahazoana ny fahaleovan-tena tany amin'ny Repoblika voalohany no nankalazaina ny andron'ny 14 oktobra raha fetin'ny foloalindakosa ny 20 jona tsy aivina fa ny filoha Philbert Tsiranana no rain'ny Repoblika ary filoham-pirenena voalohany teto a Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray totosa androany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao hitantana indray ny fikambanana mahafamy na ny fivonona ny mpianatra ambaratonga ambony ny piasa ny mpandraraha eto amin'ny faritany Antananarivo naneo ny fahavononany hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena ny filoha vaovao fa indrindra ho an'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony sary sirindratsary ny Toky Siramala. Ny fifampiresahana ihany no vahaolana ahafahana miala amin'ireo olana menjady amin'ny mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo ho ny fikambanana mahafamy androany. Vonona ny tondra ny anjara birikiny amin'izany ny fikambanana ary tanjona ny isitra ny mpianatra fanabeazana sy fampianarana sahaza. Marina ny mahafamia dia fikambanana tsy afaka zany hoe tsy manana fahefana no an'izay anamorana amoaka na andaman'izay resaka olona amin'ny université zay kanefa kosa araka nefa resaka nyteneniko teo dia mandray anjara feno zany mahafamia amina sehatra isan-karazany indrindra moa fa ny amin'ny université ko dia ataoko fa zavatra ohatr' izany moa tsy vitany tsy fampiresahana ko dia angambany tonga amin'izay kiondalana zay zany tsika andray anjara amin'izay mahafamia ahoana zay fampiresahana zay mba ahafahantsika miala amin'izay olana zay misesisesy iny amin'ny université zay manaraka an'izay moa dia misy ihany koa moa zany ireo fitetezana an'ireo faritany misy université
Zay koa zany dia itety an'ireny mba hijery koa zany ny olan'ny mpianatra mafamia moa no resaka eto mpianatra malagasy hoe inona zany zavatra azo ifanampiana any amin'ireny université any amin'ny faritany tsirairay ireny amin'ny ho an'ny zanak'Antananarivo. Nampahafantarina sy natolotra tamin'ny fomba ofisialy Atetsy Anosy moa ny filoha vaovao sy ny birao mandrafitra ny fikambanana mafamia ao anatin'ny 5 taona manaraka. Nisy indrindra ny fifanaovan-tsony fifamindram-pahefana teo amin'ny filoha vaovao sy ny filoha teo aloha izay natrehan'ireo mpikambana marobe ao anatin'ny fikambanana. Fahasary roa samihafa kosa no tazana tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana tamin'ity androany ity. Nankalaza ny fa 5-20 taona nijoroany no lavitry ny mpisolovava raha toa ka mbola nanohy ny fitokonany kosa ny sendikany prakitara tetsy ankilany teo anatrehan'ireo hamanam-pahefana isajokajiny sary sy rindratsary ny toky Ramarlatrany. Samy nanana ny mahamay azy teto ny prakitara sy ny mpisolovava. Nankalaza ny fa 5-20 taona nijoroany no lavitry ny mpisolovava raha toa ka mbola nanohy ny fitokonany ary ny lanja sora-baventy kosa ny avy amin'ny prakitara teo anatrehan'izany. Nisy mihitsy aza ny fifamalinana teo amin'ny andany sy ny ankilany ny amin'ny tokony isian'ny fifanajana saingy ny ravina ihany zany fotoana fotaorian'izay. Nilaza ny avy amin'ny prakitara fa tsy ny sakana velively ny fankalazana hataon'ny mpisolovava. Nizay sy ny avoka moa zany mpiara-miasa ety foana mifamiany foana ny asa zahay koa zany tena hoe tsy misakana an'io fa eto efa toerana fitokonanay hatramin'izay dia mba eto aloha zany zahay androany fotoana koa zao mba hitan'ny olona hoe misy an'izao koa ato fa tsy hoe zavatra tsara ihany no hitan'ny olona tanatin'ity fitsarana ity. Nanamafy ny sendikany prakitara androany herinandro aty aorian'ny atombohan'ny fitokonana fa mbola tsy mivany olan'izy ireo ary mbola tsy misy manao ny asa ny prakitara manirana ny nosy. Amin'izao ankehitriny zao dia hoe tsy manana vahaolana misy na présidence na ministère ny PM moa tsy nahitana valiteny tsy mba misy na fiantsonana dia efa nametraka taratasy teny azy zahay tsy misy ny fiantsonana tsisy vahaolana fa ny ato ministère zany zao tsy haiko na baiko avy any ambony zany ary tena dradradradraka eto mihitsy hoe ny faneriterenanay zany zao natao be dia be amin'ny resaka hoe réquisition ny resaka menace na suspension de solde zany hoe tena aminay zany tsy mipetraka amin'ny toeran'ny mpamaolana fa ny toeran'ny mpamoritra zany ny mpitantana anty ministère ty amin'izao fotoana izao. Izany anefa tsy hampihamitra anay na inona fa matoa izany nanomboka an'ity vonona ny zaka zay vokany eo ary vonona ny aritra hatramin'ny farany fitakiana azo ihany zay vao mijanona izay. Mangina tanteraka ary tsy ahitana olona firy tony isan'andro ny anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Ny taratasy mampahafantatra ny fihemoran'ny raharaham-pitsarana isan-tsokajiny no tazana mipetaka amin'ny rindrina noho izay fitokonana ny prakitara izay. Pejany sosialy kosa indray ny olona no anomboka ny delestazy efatrandro izay nambarany teo anivon'ny orinasa Jirama no ny fametrahana ilay milina faefatra any Andekaleka ho voakasiky ny fahatapahan-jiro avokoa noho izany ireo faritra rehetra manerana an'Antananarivo. Ireo olona sy mpandraraha mivelona amin'ny alalan'ny herinaratra no tena vomafy sy tsy afa-manoatra manoloana ny zava-misy mialy ranombana sy Mathieu Prince no nanao ny fanadihadiana. Mpandraraha iray manana orinasa kely manao konfitura sy manodina ny legioma ho lasa saosy ary manamboatra vatomamy idomona na dia rano amin'ny vovo azo no ampiasainy. Ilana herinaratra ny Jirama avokoa ireo fitaovana entiny manatanteraka ny asany. Araka ny nambarany teo anivon'ny orinasa Jirama anefa dia nomboka ny olona ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano eto Antananarivo sy ny manodidina ary tsy hiverina amin'ny laoniny izany raha tsy amin'ny talata maraina. Hifandimby ny fahatapahana saingy isy fiantraikany amin'ny lafin'ny famokarana izany ho an'ity mpandraraha ity na dia efa nisy ihany aza ny fipetrany ho raisina hiatrehana izany delestage izany. Ampiasanay jiro zany amin'ny fanodinana ny vokatra ataonay mety hoe misy any amin'ny adiny roa raha betsaka indrindra ao anatin'ny iray andro. Fa ny rano ampiasanay zany rano avy amin'ny vovo fa ahafahanay miasa nefa dia mila électricité zahay satria mila mapakatra an'ilay rano avy any ambany zany. Dia ao anatin'izay ny capacité de réservatay zany eo amin'ny 400 litatra eo. Raha tena miasa zay ao anatin'izay mety tsy misy adiny 4 zay dia laninay. Izany hoe tena miena tanteraka mihitsy aloha zany ny famokaranay mandritra an'ilay fotoana raha vao tena hoe miatra marina ilay fatapahana rano. Ny famotehana ny voankazo zany ny vokatra zany mety lasa tanana mampiasa mandoline tanana angamba zany. Fanasana zany zany mafy be foana zany hoe tena raha tanana mampiasa machine andavanandro ianao no mivadika lasa tanana nanaovana azy dia mafimafy iny zany hoe mandany fotoana bebe kokoa noho ny andavanandro izay. Ho
Ho an'ity mpanao volo iray ety Anosipatrana ity izao dia efa miandry ny gadona ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano fotsiny izy ireo. Na eo aza nefa izany dia nisafidy ny sokatra ihany ireto farany mandritra ireo fotoana isian'ny fahatapahana. Tsy maintsy mezaka misokatra foana satria indray ohatra ny mahefitra hoe miverina na tsy miverina ilay jiro fa ilay izy aloha dia tena manimba zavatra be dia be ilay karama rehetra rehetra zany fototra ao anatin'ilay izy daholo. Fidiram-bola efa tsy misy tsony dia mbola vao mandraika alaken'ilay fahatapahan'ilay jiro. Tsy maintsy miaritra eto foana fa tsy afaka ho aiza ianao. Raha tsy ahivina avy roen'ny délestage manomboka rahampitso sabotsy amin'ny fitondra maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Avy 3 eny kosa ny hariva amin'ny 10 ora hatramin'ny 7 ora alina. Ho an'ny alahady, délestage mahazatra no misy mandritra ny tontolo andro. Avy roeny kosa ny délestage amin'ny 10 ora hariva ka hatramin'ny 7 ora alina. Ho an'ny alatsinainy, avy roeny ny délestage amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Délestage mahazatra no manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora hariva. Avy 3 eny kosa izany amin'ny 10 ora hariva hatramin'ny 7 ora alina. Iverina toy ny mahazatra kosa ny famatsiana herinaratra ho an'ny talata araka ny voalaza hatrany. Vaovao ny trangam-piarahamonina nitrangana fahamaizana ihany koa androany tao amin'ny distrika Nanalalava, commune Moromandihy any amin'ny lalam-pirenena fahaenina iny dia tsy fantatra mazava ny andohan'ny afo fa trano marobe no nirehitra ka nanaitra ndrehetra tsy voafeha nefa ny afo noho ny fitsokan-drivotra hatramin'ny nanoratanay tsy izay ihany fa nihitatra treny ampitan'ny arabe ny afo ka nandoro trano hafa tapaka noho izany ny lalana ary tsy misy afaka mandeha ny fiara noho ny firedaredan'ny afo tsy fantatra treto ny isan'ireo trabona. Famamerina ny antso fanairana ny hoan'ny mpitondra fanjakana mikasika ny fitakinany amin'ny andraisana azy ireo ho mpiasa mpanjakana raikitra ireo mpiasa ECD eo anivon'ny Institut National de Formation Pédagogique na ny INFP Mahamasina androany miisa 12 izy ireo no mbola tsy nisitraka izay azony izay araka ny voalaza mialy Ranomana sy Mathieu Prince no mitondra ny angom-baovao. Mbola tsy nivaly hatreto ny fitakina nataon'ireo mpiasa ECD eo anivon'ny Institut National de Formation Pédagogique na ny INFP Mahamasina. Iray ary isan'ny goavana tamin'ny fitakina nataon'izy ireo efatra amin'ny taon-dasa ny fandraisana ireto farany no mpiasa mpanjakana raikitra saingy mbola tsy misy valiny izany fangatahana izany hatreto. Efa nasaina ny karakara ireo antota-taratasy rehetra ilaina izay fiainam-pelatana ny tale eo anivon'ny INFP ireo mpiasa ireo saingy tsy fantatra ny tohiny hatramin'izao. Misy ihany ireo voaray saingy ny ankamaroany dia tsy nisitraka izany zony izany. Raha ny voalaza nefa efa tsy misy latsaky ny 5 taona ny ECD ao amin'ny INFP ary misy mihitsy azy ireo mpiasa efa mananika ny 15 taonany sy nahavita ny asa 10 taona mahery saingy mbola tsy voaray mpiasa mpanjakana raikitra hatramin'izao. Nisy ny fanapahan-kevitry ny fanjakana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra herinandro mahery lasa izay any amin'ny andraisana mpampianatra 709. Nilaza ireto mpiasa eo anivon'ny INFP ireto afana ento amin'ny tompona andraikitra iray eo anivon'ny Menina fa tsy anisan'ireo hisitraka izany izy ireo. Antonona namafisany ireto farany fitakiana tamin'ity androany ity. Miisa 12 moa ireo mpiasa ECD mitaky ny ampidirana azy ireo mpiasa mpanjakana raikitra ireo. Noho ny fahatsapanay, ny tsy firarahinanay sy ny fanilikiliananay voalohany amin'ny hoavinay izay efa ntaonany maro tsy mety voaray ho mpiasa mpanjakana raikitra nefa dia izahay no miasa sy mikarakara ireo mpampianatra manomboka ny fanadinana handraisana azy ireo mitohy mandritra ny fiofanana ka mandra-pivoahan'izy ireo mpampianatra na any amin'ny préscolaire zany na amin'ny EPP na amin'ny CEG. Faharoa, miasa tsy ankijanona izahay ary manatanteraka izany ampitiavana ka raha mba manatona ny talenay ka mba mangataka sy mitaky ampilaminana dia efa mahazo fandrahonana sy fampitahorana avy amin'ny lehibe sady arirarira. Manginy fotsiny ny fahatarana lava amin'ny fandraisana karama isam-bolana. Maro ireo namana izay niaraka taminay no efa voaray satria manana olona mpanohana sy mpikarakara na koa hoe mahitahita. Eo anatrehan'izany anefa dia maro amin'ireo namana ECD no matahotra ka tsy mahasa mijoro miaraka aminay no nitsindry ankolaka ny fampitahorana mahazo ataon'ireo lehibe sasantsasany. Ao koa ireo izay efa matoky tena fa misy mpikarakara ka lasa faly misy lelaka fotsiny ka matetika mamily sy manaratsy ny fitakiana ataonay. Ary ny tena mampalahelo dia maro no efa be taona sy efa lasa ny sotronono ECD. Efa nanatona ambaratonga samihafa izahay toy ny tale INFP, ny DRH men, ny ministra fa dia tsy misy valiny mahafa-po. Sanatrian'izany ve
ny fandraisana anay io mpiasam-panjakana dia haroharo ambadika politika mijaly izahay manatanteraka ny asanay manoloana izany dia manao izao fitaraina izao izahay ho fanairana mba hahafanay misitraka ny zonay ho voaray ho mpiasam-panjakana raiky. Nanamafy moa ireto mpiasa OECD eo anivon'ny NFB ireto afa mitoetra ny fitakiana taon'izy ireo mandra-pahitan'izy ireo valiny mahafa-po. Eo amin'ny vaovao finoana kosa indray ankalaza ny 520 taona ny zoron'ny FJKM Synod-Apartany Arivo Avaradrano. Fotoam-pivavahana lehibe no anamariana izany ny 13 ny volana Oktobra ho avy izao. Nampafantatra izany sy atetsy amin'ny FJKM Ambatonakanga Androany ny mpikarakara sy ny filohan'ny Synod-Apartany. Nandritra izany no nanamafisan'izy ireo fa mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fiangonana sy ny maha-kristianina sary sindatsary ny Toky Saramala. Tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fiangonana sy ny maha-kristianina ho ny mpitandrina Rabe Tokotany izay miary laza Andria Mialy raha nitondra ny fanionkeviny manoloana izao hazava misy eto amin'ny firenena izao. Tokony asa ijoro amin'ny iraka mpanovo ny fiangonana azy ny kristianina ho ny fanazavany mba hampanjaka ny marina sy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha ny kristianina zany tsy mandray anjara mianahana tsy mijoro amin'ny fahamarinana ohatra dia tsisy dika maha-kristianina azy satria tena adidiny kristianina zany. Za moa tsy mahalala hoe za ve politika fa raha ny tena izy zany dia ny kristianina mihitsy mirotsaka an-tsehatra hampandrosoana ny fireneny. Tsy mijery fotsiny izay tsy mety eo anivon'ny fireneny satria tokony teny amin'ny mahiraka solon'i Kristy azy, amin'ny mampavolombelona azy raha misy tokony atao anivon'ny fokotany misy azy, fiarahamonina misy azy, tontolo misy azy. Dia ny kristianina ny tokony hijoro hoe zao ny tena izy zao ny tena marina eo firenentsika. Maro anefa ny sakana tsy ahafahan'ny kristianina manatanteraka izay adidi napetraky ny fiangonana amin'izay ka mahatonga ny firenena tahaka izao ho ny fanazavana. Amin'izao fotoan'izao zany tena mijoro ny kristianina ary tena miezaka izy fa mahasarotra ny vidin'ny kristianina dia ny fampitahoana atao azy na mety misy koatra ny fanasaziana ve atao azy raha mijoro amin'ny marina izy ka tsy ahavitany tsara an'ilay anjara toerana anivon'ny firenena. Ary indraindray azy amin'izao fotoan'izao ny ratsy indray manjary tsara ary ny tsara tokony hijoro indray manjary ratsy satria tsy hainy olona intsony hoe inona ny marina inona ny tokony ho izy fa raha tena avela mijoro ny kristianina mijoro malalaka araka ny tena izy dia tena tokony tsy zao firenentsika. Ankalaza ny 520 taona ny jorono moa ny Synod-Apartany Antananarivo Avaradrano. Fotoam-pivavahana tokana sy lehibe no anamariana izany etsy amin'ny Collegium Matsunjombe ny alahady 13 ny volana Oktobra ho avy izao. Amin'ity ivon'ity moa zany dia isan'ny tanjona lehibe ny hoe fiombona amin'ny mpino rehetra iteran'Andriamanitra miaraka indray mandeha agnatin'ny taonjobily. Fa ny taonjobily kosa dia ny hoe hiezaka mba hahazo tany ny Synod-Apartany tany lehibe anankiray izay ahafahana manao fivoriam-be anakanana fotodrafitrasa anehoana ihany koa ireo asa tokony atao eo ambonin'izany tany izany hiatrehana ny fitaizana amin'izao fotoan'izao sy ahafahana mitoro filazahany tsara ary izay mbola ahafahana manentana antsika rehetra tena ho tonga maro amin'ny alahady io satria io no ivony io no ahafahantsika mandreny antsipiriany rehetra ny amin'izao taonjobily izao ary ahafahantsika tena mahatsiaro hoe nitain'Andriamanitra isika mbola afaka mijoro ary afaka mankalaza azy amin'ny andro velomantsika rehetra. Amaranantsika ny fampalalam-baovao ny pejy ny maresaka iraisam-pirenena mpitsabo manao vonjy-taitra misa 7 isan'andro no mitsoaka ny asany any Italiany amin'izao fotoana izao mitombo ny asa sahan'izy ireo kanefa kely kosa ny karama ao anatin'izany. Siaravo Razafy Mahina sy Andry Rakotomalala. Mitsoaka ny asa maha-mpitsabo azy ireo ny ankamaroan'ireo mpitsabo manao vonjy-taitra na urgentiste any Italia. Manodidina ny 7 isan'andro no miala amin'ny asany noho ny fepetra arakasa ratsy ary ny fahabetsahan'ny ora fiasana sy ny karama ambany. 7 ora isan-kerinandro ny ora fiasana ary misy mahatratra amin'ny 15 ora ny hafa. Aty nisy olona 50 isan-jato ny toerana tany amin'ny hopitaly sasantsasany nandritra ity taona ity ny sekretera nasionaly ny sindika italiana ivondrona an'ireo mpitsabo. Nilaza ny mpitsabo iray fa tsy manam-potoana ho an'ny fianakaviana intsony ny asa ary tsy misy azo ialana voly na fotoana vitsy-monja aza. Misy ireo niala tamin'ny asa no nifindra toerana hafa ao amin'ny hopitaly any. Ny ankamaroany kosa nifindra tanàna na niondrana tany amina firenen-kafa izay tsara fepetrarakasa kokoa. Etsy andaniny tsy ampy ihany koa ny fitaovana entina miasa ka mampitaraina ireo mpitsabo Italia. Marobe ihany anefa ireo olona no mamonjy hopitaly na tokony fitsaboana faran'izay kely aza. Anisan'ny nampitotongana ity asa ity moa ny Covid-19 ho ireo mpitsabo.
asa izay be mpanira nefa fa izay ny asana mpitsabo indrindra ireo tanora saingy efa lavitra ho iatran'ny sekretera nasionaly ny sandikandreo mpitsabo ao Italia izany. Atony mazatra moa dia ny fandaharana ona marina sy ny fandaharana Global News ireo no araina ao Vetrany. Aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitohy Glisy saison 4 épisode 14-15. Ansel and Gretel io kosa ny lohatenin'ny horonan-tsary iny amseho atolotry ny MBS anao. Ho amin'ity androany ity ny tenina kosa mamy fotoananao ho amin'ny raha-pitso indray avelo maritompoko.